Fa tsy azon'ny ministera atao kosa ny mijabaka amin'ny fanadihadiana ataon'ireo solombam-bahoaka momba ireo orinasa telo misehatra amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra, hoy ny ministry ny positra vaovao. Manaraka akaiky izany kosa nefa ny ministera satria tombotsoan'ny mpanjifa no jerena raha ny anambarany misy ny fanovana ny anaran'ny ministera satria atao laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra, hoy Tahina Razafindriamalo, ministry ny positra vaovao. Betsaka ireo ezaka efa vita ny fanjakana ary tokony hotohizana ahafahana mampiroborobo ny tontolon'ny fifandraisana ny positra sy ny ahitarakajy mirindra, hoy ny ministry ny positra teo aloha. Tafiditra ao anatin'ny fitohizana raha-mpanjakana ny fanohizana ny ezaka efa vita teo aloha, hoy ny ministry ny positra vaovao. Betsaka ny efa asa natomboka sy natao teo anivon'ny ministera fa ny laharam-pahamehana izay ho tanterahantsika manomboka izao sy izay ataontsika hoe tanjona napetraky ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta dia mitady vahaolana haingana ahafahantsika manampy ny vahoaka satria betsaka zany ataontsika hoe traikefa efa neritreretana niaraka tamin'ny ministra teo aloha sy ny ataontsika hoe stratégie vaovao fa ny tena maika zany dia hoe ny anatsarana ny fiainan'ny vahoaka sy ny ahafahantsika mampiasa ny teknôlôjia vaovao ao anatin'izany hoe misy ny ataontsika hoe ny covid-19 ty fa ny tena mahamaika dia hoe inona no eo anivon'ny ministera ahafahantsika manampy ny vahoaka malagasy, manampy ny mpanjifa hoe na resaka koana télécommunication zany io, na resaka réseau internet io, na resaka ataontsika hoe service digitalisé io ahafahan'ny vahoaka mampiasa ny ataontsika hoe service public. Nanamafy ny fanomezana lanja ny tombotsoan'ny mpanjifa ny ministry ny positra vaovao tsy afaka mitsabaka amin'ny fanadihadiana ataon'ny solombam-bahoaka momba ireo orinasa ampifandraisana ny ministera, hoy izy, saingy kosa manaraka akaiky izany. Mbola ankory moa zany ataontsika hoe fanadihadiana zany tsy afaka mihitsy ny ministra ny jabaka n'izany ataontsika hoe fanadihadiana izay andalana zany fa mijery tsika satria ny ministera dia tsy maintsy mijery ny tombotsoan'ny vahoaka fa tsy tombotsoan'ny orinasa vitsy na olom-bitsy. Izany moa ny afatra nataon'ny Andriamatoa filohan'ny repoblika ka dia izay no ataontsika hoe hojerena akaiky fotsiny ny ambany aloha satria misy ny commission parlementaire tompoko. Hotanterahana amin'ny maraina teo ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny positra teo aloha sy ny ministry vaovao.